ny filaminana ankehitriny dia misy minia manaparitaka vaovao diso eo anivony tambajotra sosialy momba ny valim-pifidanana izay miteraka savorovory sy miteraka korotana. Noho izany ampatsihivina fa fantokan-dalàna ny fanaparitana vaovao diso indrindra momba ny vokam-pifidanana tsy maintsy mandray fepetra ny mpitandro filaminana iarovana ny filaminana manentana ny tsiraray omaily iandry apatoniana ny vokatra ofisaly avoakan'ireo andrim-panjakana maefa voalazany lalàna. Raha misy fitandrainana aoka hitondra izany eo amin'ny fitsarana maefa. Farany dia enditra ary tsy mandefitra amin'ireo mikasa anoitona ny filaminana izahay. Tsy maintsy tandremana ary arovana toy ny anak'Andriamaso ny filaminana ho tombotsoa ny besin'ny maro sy ho an'ny firenena. Amin'izao akatoko ny Noely sy taom-baovao izao dia mirary fety sambatra ho an'ny voaka malagasy rehetra ny hery fiarovana sy filaminana ary manome toky fa hitandro hatrany ny filaminana mba ahafahany rehetra manao fety anatin'ny fitonena tanteraka. Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka ny sain'ity vaovao malagasy amin'izao fotoana izao raikitra ny fanamborana sy fampigadrana olo-pirenena izay maneho hevitra mitambazotra serasera fa hoe lany itojotra falimanana iarahantsika mahita manko tao anatin'ny sitona tranokalan'ny seny fa lany somatsara itojotra falimanana ka tsy iza manko ny samborin'ny gendarmerie-pirenena io fa Jean-Luc Randria mihoatra ary nanao fanambarana manko ny gendarmerie-pirenena fa tsy maintsy andrasana fepetra ireo olona mamparitaka ny vaovao tsy marina izay mipetraka ary ny fanontaniana ho an'ny gendarmerie-pirenena na io polisy-pirenena na io mpitondra fandrakana ny faindrindrindra ny filoha-pirenena Andrajoely moa ve tsy hitany masonareo ve vaovao tsy marina aparitaky ny pomba na pisolelaka anareo reo mpinonona anareo reo ohatra zao ny serasera mada eo ihany koa ny zavamisy aty eo ihany koa ny actus mada rehetrarehetra sy voatanisa izay mpanohanareo reo moa ve marina daholo izay vaovao na faneho-kevitra ataon'io ka tsy andraisinareo fepetra ve efa nandray fepetra ve nareo amin'ny olona tompony io page io mamoaka vaovao tsy marina zany sa na tokony ho an'iza tokoa me ity lalànantsika ty na tokony ho an'ny mpanohitra ve amin'izao fotoana izao nefa mijoro ny olo-tsotra amin'izao fotoana izao raha hitantsika ny zavamisy amin'ny tambazotra serasera dia ataontsika hoe 80-90% homehezan'olona aza ny zavatra piblienareo zavatra asehonareo fa nokevitra ataonareo na ao anatin'ny seni zany na ao anatin'ny gendarmerie-pirenena zany ny rehetrarehetra dia homehezan'olona no amin'izao fotoana izao ny faneho-kevitra izay ataonareo izay koa tokony handiny tena nareo mandini tena raha hitanareo mamaky nareo ny commentaire-n'olona mijery nareo réaction-n'olona mampandiny tena izay mba manana trano-kenatra sa nareo ihany ty koa mitovy amin'ny filoha-pirenena Andrajoely tsy manana trano-kenatra mba manana ihany koa hazon-dabosy nare tompoko lahy sy tompoko vavy ianareo io ne tompo fahefanareo ne tsy tomponareo fa vahoakane no tompony fahefany ampindramina nareo io na vola raisinareo par mois vidinareo savony menaka sy ny rehetrarehetra mampidraly olona savony sy menaka vareo ne ka avy aty amin'ny vahoaka io no mampikaramanareo isan'andro karaha ohatra mahazo baiko zany mba hoe rehefa baiko amin'ny lehibe dia tsy maintsy tanterahana mba mijery ihany koa côté positif sy côté négatif nareo ne raha tena marina tokony janony netre mandanjalanja aiza tokoa man tena marina sy rano sy hitsiny ko hitantsika zany karazana mitongila halako bika sy diktare nataonareo hitantsika raha nytenentsika teo zay ny mpanohany fitondram-pandrakana mpinono mpilela paladiany zareo reo dia avela fotsiny madiodio tsy andraisana fepetra fa ny olo-trotra azy amin'izao fotoana mivadika rehetrarehetra mivadika manohitra anareo noho ny zavatra ataonareo koa izany zavamisy ianantsika tompolahy sy tompoko vavy ka zany indrindra ihany koa nahatonga ny olo-pirenena rehetrarehetra ny tena avoaho gendarmerie-pirenena olona tsy niantsira olo-trotra maneho hevitra izay Jean-Luc Randria mihoatra zay ary eo ihany koa rehefa nerisoherinay hoe avoaho ny tompona andraikitra amin'io neny ao anatiny ihany ny seny ny tompona andraikitra voalohany raha misy korotana eto amin'ny firenena dia ny seny sy tompona andraikitra rehetrarehetra mpibaiko ary hitantsika zany koa izany ve mbola andefitra ihany ve
nareo tokony hidranona amin'ny maha neutre anareo zany fa tsy hoe hopomba fitondram-pandrakana dia io mampikarama io manome karama anareo par mois fa ny vola avy aty mivoaka voaka ny tompony fahefana ka zay tianareo atao amin'ny firenena ihany no atao araka ny tenentsika tao zay manko na dia olotrotra za amin'izao fotoana izao fa lasa mandeha manohitra fitondram-pandrakana tsy voatery mpanohitra rery ihany no manohitra fa tonga saina ny firenena rehetrarehetra iteo manko misy hafatra mafondra amin'ny alalan'ny hira polo dao aro jerentsika zany hafatra mafondra ho an'ny mpitondram-pandrakana amin'ny zava-mianjady amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny izao. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on. Zony olo-pirenena rehetrarehetra hitaky ny zony izay lasa manao nitetika na stratégie zero amizao manko manao fanambonamborana olona amizay le olona tsy hosahy hanao tolona zany hoe tsy hanao grevy tsy hitolona za satria alefa zero aloha ny stratégie zero dia sambosamborina doly zay olona zay manao fitakina izay zay no zava-misy eto an-tany sy firenentsika tompolahy sy tompovavy ity manko misy video tapatapany analyse tsotrotra nataon'ny fanirisoerina avy mahakasiky ny raharaha am-pirenena izay azadino an-trano miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika mahatsaratsara zavatra izay tena hoe hitanareo ny zava-misy dia zao tamin'ny 2018 ny PV tao amin'ny QG any Bel Air dia nanome fa nandresy 43% koa tamin'za 53% Ravalomanana nandresy 53% tamin'ny Rajoelina Ravalomanana fa rehefa navoaka ny résultat dia lazaina fa i Rajoelina indray no nandresy zany hoe fa fataon'ny senia io mamadika résultat io ary reo am'le PV izay eo ampelantanany tsy afaka ataony le mamadika an'le izy fa enregistré ny logiciel automatique iny dia amoronany PDF vaovao ilay PDF original iny dia ao izy manao bidouillage manuel ny zavatra nitranga tamin'ity dia zao nao nisy olona ny latsahan'ny fanahy masina dia namoaka an'le résultat teo amin'ny site kanefa tsy dia mino hoe misy olona misy fanahy masina ao amin'ny CNU na ilay mise à jour automatique ny logiciel enseignant izay manao an'le publication dia manao mise à jour tsy haiko isaky ny 24 heures na isaky ny tsy fantatra no namoaka an'le izy tao kanefa tratran'ny olona teo dikan'izay dia zao tsy resaka hoe sentiment ty na resaka hoe falifaly fotsiny tsika fa hoe tratra seni fa voararany lalàna tompoko ny manipulation des voix ohatran'izao tonseny izao voararany lalàna ny fanodikodinana sy ny hoe bidouillenao ny isa ka ny afatarana hoe inona io isa io dia ny PV rehetra eny ampelantanany candidat na kenina tsy mangataka neny candidat mpanjakana isika fa ireo candidat na kenina kosa Razanamasy Tahiry Razafinjoelina Tahina Randriamampionina Martin Ravalomanana Tojo Monjaruindefo Zavitsimivalo Gaskara Fenso omeo ny jerevo daholo ny PV anareo ka tokony anome an'io satria ianareo tokony hitovy daholo koa ny PV izay voarainareo teny amin'ny 192 fokotany ka raha ohatra ianareo tsy anome ny PV anareo dia miray tsimbakomba amin'ny seni eto zany dia tokony fitoriana fao be mandeha any amin'ny fitsarana pour arrestation massif ny mpikasa ny seni manomboka hatreo amin'ny président voalohany indrindra ny mikirakira an'io logiciel ny seni io
ary ny kandida Iarlala Ramanantsoa sy Andry Rajoelina izay nampandany an'io. Ireo olo ireo zany tokony voasambotra raha ohatra tany États-Unis tsika ohatr'izay efa nandeha tany ny FBI nisambotra an'ireo. Ary tokony seleny seny mihidy satria scène de crime. Crime manko izany fangalaram-bato zany. Satria ny fangalaram-bato mahatonga antsika fadiran'ovana ohatr'izao. Ny fangalaram-bato no mahatonga antsika miaritra n'io dictature ataon'ny Rajoelina io. Ary ny lalàna dia miteny kategorika mihitsy fa mampigadra 5 taona hatranomaizina ary tsy mahazo milatsaka amin'ny asam-panjakana na amina zavatra hovidiana intsony ny olona izay mangala-bato. Ka nahoana isika ny tsapatra lalàna? Rehefa tsy hanao ny asa ny fitsarana dia atao fitsarana Facebook le raha. Ataovy eo, tsy maninona mihitsy zany. Dia atsangano eny amin'ny arabe ny fitsarana izay tsaran'ireo dia aleo samborin'ny olona andreo dia ataon'ny olona any an-tanimora na any an-tsefa dia tokony hisy fonjan'ny vehivavy any an-tsefa ametrahana an'ireo vehivavy izay niara-nangalatra tamin'ny seny sy izay ny bénéficie an'izany halatra izany. Fa ianao ramatoa Iarlala Ramanantsoa dia tsy afaka maina amin'izao satria ny olona izay angalaram-bato dia izy no voalohany indrindra tena hoe miprofite an'le crime. Dikan'izay no tsy afaka. Ny président seny tsy afa miala amin'izao zavatra izao. Na inona tenenina na inona tenenina. Satria milaza manko ny seny hoe nisy niditra tsy lera hono tao amin'ny sitiny. Nisy niditra amin'ny ahoana? Fa nga io sitina koa, nga io tranona koa no hidikidirana fahatany. Site sécurisé zany anseny izany. Site nanaovana audit hoe ahoana ny sécurité an'ity site ty. Tsy possible ny ahafana mipirate an'io ka hoe fichier anankiroa izay origine seny no hitanay ao. Tsy possible zany. Raha ohatra zany nisy pirate dia tsy ho fichier avy ao aminareo mihitsy izay créé le 19 décembre et le 20 décembre no hitanay ao fa tokony fichier créé le 21 décembre tany amin'ny tany tsy fantatra nampidirina tao amin'ny seny. Izay zany dia za zany miteny ireo olona 103 000 personnes 103 000 nifidy antojo. Arovy ny safidinareo. Arovy ny safidinareo fa izao ny zavatra nanaovan'ny seny azy. Zao. Jerevo ange. Ito ilay novana io vilambilana io. Ity ilay original. Nandresy tamin'isa 42,21 itojo ary 106 643 électeurs no mifidy azy. Ianareo minimum ianareo 106 000 électeurs reo raha ianareo midiny eny an-dalambe miaro ny safidinareo tsy voasambotra zany. Tsy omby olona 106 000 personnes zany any amponja. Tsy omby an'izany. Ny fonja ary ao na tsy afana tanimora na any Meritsetosika na iza fa tsy omby olona efa feno ary tadidio fa tsy misy toerana intsony ary na ny gendarme na ny polisy na ny maramila tsy ampy anareo 106 000 zany. Zara zareo raha misy 5 000. Tsy ampy anareo zany. Dikan'izay arovy ny safidinareo ary za mbola miteny hoe miangavy an'ireo candidat anakenina amoaka ny PV-any. Avoay ny PV anareo rehetrarehetra teny amin'ny 192 fokontany satria ianareo dia tokony ahita fa manome an'io isa 42,21 io tojo ary nenareo tsisy niova fa ireo ihany niova. Raha tena hoe tian'ny Madagasikara nareo, raha tena hoe tian'ny
fahamarina nareo fa tsy pana tsaratsara kavato sy hoe nilatsa-datsaka amin'ny mercenaire fotsiny a dia avoainy PV anareo. Fa raha ohatra nareo ka hoe tsisy rarahina ihany fa izay nge tsy lany dia dikan'izay tsisy ilananareo. Tsisy ilananareo fa olona mercenaire na mpizara vato fotsiny. Fa raha ohatra ka tena mitoenira cœur-nareo, raha tena manahirana ny lohanareo hoe tena mila fifidianana madio izahay eto dia aleo fifidianana madio ny tranga eto dia avoainy PV anareo.